Enina septambra 2024 topoko lasy topoko vavy manolotra ny arabo zay manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fampalalambo vao ity araka nafantarantsika azy dia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny Papa François amin'ny ankapobeny niompana amin'izay ny vaovaontsika kanefa na izany azy misy ihany koa ny vaovao momba ny fampianarana mahakasika ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana BPC zany sy ny vaovao avy eo anivon'ny base tuléaire eo amin'ny fanampiana ireo tanora araka nambara zany dia tonga vahiny Madagasikara ny filoham-pirenena Rajoelina mivady no hintsena ity lehibe ny fiangonana katolika eran-tany no sady mpitondra fanjakan'ny Vatican ity tena miseranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ny Papa François izay ela ny andrasan'ny malagasy tsy hakanavaka azy na ny mpino katolika na ny tsy mpino katolika dia ny andrandra fatratra ny fahatongavana ity mpamafiadanana ity eto Madagasikara ankoatran'ny vahoaka marobe izay tazana ny tandahatra nanimitra ny arabe maro ihany koa ireo religieux ireo pretra ireo amasera ireo frera sy ireo maro hafa eo anivon'ny fiangonana katolika na ihany koa ny amin'ny fiangonana hafa ireo olo manakaja maro samihafa ihany koa dia tazana nanome voninahitra izany fotoana izany. Ato amin'ny efatrora no nigadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina izay nitondra ny Papa François fiaramanidina ny kompania mpitaterana mozambikiana no nitondra azy avy atsy Mozambika ny azo any Madagasikara. Ny filoham-pirenena Rajoelina mivady no nitseny ity filohan'ny fiangonana katolika eran-tany sy mpitondra ny fanjakan'ny Vatican ity tetsy Ivato. Hita teny atoerana ihany koa ireo mpikamana ao amin'ny gouvernement notarian'ny Premier ministre Tsay Christian, teny atoerana ihany koa ny filohan'ny antenera-pirenena sy ny filohan'ny fitsarana afo momba lalam-panorenana. Nandray ny Papa mobile avy hatrany ny Papa François rehefa nivoaka tao amin'ny salon d'honneur ka io fiara Papa mobile izay nataony orinasa Karindry io no nitondra azy tamin'izany. Marobe ireo kristianina izay tonga nanamorona ny lalana nandalovany ity Papa mobile ity ka niarahaba ny Papa tonga soa.